Samy natsikatra ary samy nare ny fiainan'ny maripana ny teto andrenivohitra indrindrindra tao anatin'ny andro vitsivitsy lasa izay. Na dia teo azy izany dia mbola ao anatin'ny vanim-potoana manasara taona isika izao araka ny nambara ny teknisiana eo amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Tsara marihana aloha fa ny raha ny fizarana fotoana misy eto Madagasikara zany dia mbola ao anatin'ny intersaison tsika zany io atao anatin'ny mars, avril, mai zany hoe mbola ao anatin'ny tanterakantsika na izany na tsy izany aza ny volana mai efa manomboka mamaraparana an'izay intersaison zay zay tsapantsika tokoa fa memidina ny maripana mbola tsy ririnina tanteraka aloha tsika zany noho izay ampin'izay. Raha mikasika ny toetrandro amin'ny ankapobeny zany ao amin'ny andro manaraka aloha zany dia faritan'ilay anticyclone mbola tsy ho zao fa afaka 2 andro any vao mety hipotra izy io dia ny tena tsara ho fantarina ngamba dia momba ny maripana indray manomboka amin'izao fotoana izao. Ny maripanantsika zany amin'ny ankapobeny dia salanisa iainantsika mbola manodidina ny 40 degré eo aloha raha ny amin'izao fotoana izao fa hiahidina tsikelikely izy io dia ny maraina no tena andrenesantsika ny mangatsika ilay salanisa lazaiko eto zany ny mangatsika sy ny mafana indrindra ao anatin'ny ray andro dia ny iainantsika ao anatin'izay 40 degré celsius zay. Momba n'ilay anticyclone afaka 2 andro avy amin'izay fotoana izay zany vao hanao volonandro ririnitsika amin'ny ankapobeny mandrapatapitry ny herinandro mety ho tonga hatrany amin'ny latsinainy ihany ary no anticyclone io.